La 4G by Telma vous présente Ni vavao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Roa amby efapolo ireo voa totaly fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus araky ny tatitra ny CCO Covid-19 to amin'ity androany ity. Misy araiky amby roapolo ny sitrana soamantsara ka mpiasana ambady vy avokoa ny 20 amin'izy ireo. Miampiray ny forme grave. Antoy ny tapan'ny ariva ny fionan'ny antenimiran-doolona sy ireo mpikambana ny gouvernemanta. Ministera ny telo lehibe no nanao tatitra mamela peratra ny tanjona ao amin'ity taona 2024 ity. Raha toka ny fanamboaran-dalana ny fanontaniana napetraka tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany. Mifantoka any amin'ny tanana masoandro kosa ny resaka ho an'ny ministra lefitra misana ny toeram-ponenana sy ny tanana vaovao. Miandrandra vahaolana ireo sehatra tsy miankina manoloana ny faty antoka ateraky ny valinaretina coronavirus amin'ny sehatra maro. Ny alakamisy ho avy izao no isin'ny fionana manaraka eo amin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo sehatra tsy miankina. Hiala tsikelikely amin'ny fampiasana kapila mangirana ireo mpanatotosa horonan-tsary malagasy. Vokatry ny firongatry ny osika sy ny fanarana ny fienitra iraisam-pirenena ny anton'izany raha ny fanazavana. Rampitso no alevina i George Floyd amin'toy ampilaminana ny etsika fidinana andalambe ataon'ny mponina amin'ny firenena maro. Mitaky ny fivana rafi-pitsarana sy ny fanavakavahana volokoditra izy ireo. Natitenindreo vetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao miampy roa amby efapolo ireo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus araky ny tatitry ny CCO Covid-19 tamin'ity androany ity. Misy araky ny roapolo ireo sitrana soamantsara ka mpiasana ambady vy avokoa ny 20 amin'izy ireo. Miampiray ny forme grave miantarandrianay. Valin'ny fitiliana natao omaly fa 7 volana Jona tamin'ny valo maraina ka hatramin'ny 9 hariva no hozaraina amintsika avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Teto Antananarivo nisy fakana singa tonga teto zany folo sy roanjato ny voalohany zany dia 5 tamin'izy ireo no nahitana tsy mikaretina coronavirus. Dia misy koa ny fakana singa 7 avy any amin'ny laboratoire mobile ny Toamasina 7 dia 7 tamin'izy ireo no nahitana ny tsy mikaretina coronavirus, zany hoe 12 nisan'ireo tranga vaovao zany mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tamin'ity andro anio ity. Zay ny momba ny tranga vaovao. Ny sitrana kosa dia misaotra an'Andriamanitra sika faly mizara indray fa misy araky amin'ny 20 no sitrana amin'ity andro anio ity. Ny 20 amin'izy ireo dia avy ao Ambatovy avokoa ary ny anankiroa dia notsaboina tetsy amin'ny hôpitaly Befilatanana. Ny ampiray ihany koa ny marary mafy na ilay hoe forme grave raha ny tatrio atoandro io. Ny forme grave dia anankifolo. Miampiray zany ny tao Amorafeno lasa anankidimy dia ny 4 amin'izy ireo ao Befilatanana ary ny iray ny amin'ny hôpitaly Manarapenitra eny Andotapenaka. Ny nodimandro moa zany dia tsy nisy fa mijanona ho anankisivy. Amin'ny ankapobeny zany ny taux de positivité atsika zany hoe ny isan'ireo olona nahitana ny tsy mikaretina raha mitany isan'ny olona nitiliana rehetra dia eo amin'ny 7,7 isanjato eo amin'ny 9 isanjato latsaka kely eo zany. Ny taux de létalité zany hoe ny tany olona izay namony ainy vokatr'ilay valanaretina Covid-19 dia eo amin'ny 2,20 isanjato. Dia ny tany olona sitrana zany dia 3,20 isanjato. Araka izany hatreto eto Madagasikara nanomboka ny 20 ny volana Martsa ka hatramin'ny 9 Jona 2024 teo 7,703 ny isan'ny fitiliana vita. 4,9 no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus
2,7 amin'izy ireo mbola manaraka fitsaboana. Totaly 4,9 no sitrana ary 5 no efa namony ainy. Miesaka mampiatra ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ireo marary sy ireo mivezivezy ao amin'ny hôpitaly eto Andrenivohitra. Misy ihany koa ny fepetra raisina ho an'ireo olona misy soritra retina mifandray amin'ny coronavirus. Tinara tsy mandresy. Fitsapana hafanana, fanasana tanana, fanaovana arotava ary fanajana ny elanelana iray metatra. Ireo no fepetra ara-pahasalamana fototra tsy maintsy hajaina hisorohana ny fiparitahan'ny valana retina coronavirus. Ireo hôpitaly no isan'ny toerana mbola be mpivezivezy amin'izao fotoana izao raha ny eto Andrenivohitra no resahana. Ny teto amin'ny hôpitaly Beferantanana ohatra, tsy hita taratra ny fampiarana izany fepetra izany. Ho an'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrianavalona kosa, tsy maintsy tsapaina hafanana ary arany sivana avokoa ireo mpiasan'ny fahasalamana, marary sy mpanaraka marary vantany vao miditra eo am-bavahady. Voarara ihany koa ny famangina marary. Manasa tanana avokoa izy ireo alohan'ny hidirana ao amin'ny hôpitaly. Ireo marary tsy maintsy hodidiana ihany no raisiny eo anivon'ny HRA, ny ankoatra izay kosa dia alefany amin'ireo hôpitaly hafa. Dia ny sapan-draharaha atao amin'ny HRA zany dia efa nanokatra ery akaiky mivavahady ery sampana anankiray fanaovana sivana n'ireo olona miditra sy ireo marary miditra. Inona avy no atao eo zany misy maka ny hafanan'ny olona izay miditra. Eo koa maka ny hafanan'ny marary sy tokony ho ato, ary eo koa dia efa atao sivana hoe le olona ve na marary na tsy marary tokony aty amin'ny hôpitaly. Dia eo zany dia efa ahodina ny marary sasany zany, ahodina ao zany afindra any amin'ny toeram-pitsaboana hafa izay tena miandraikitra ny aretina mahazo azy. Ny momban'ny mpanaraka marary dia efa natao ferana zany mpanaraka marary tokony ho roa isaky ny marary. Ny famangina zany nanomboka tamin'ny fisian'ny valana aretina dia efa tsy nisy tsony, tsy nasiana tsony ny famangina mba hisorohana n'ilay fitenena hoe betsaka loatra ny olona mivezivezy atao amin'ny hôpitaly. Raha misy amin'ireo olona natao fanadihadiana sy nandalo sivana teny am-bavahadin'ny hôpitaly no ahitana soritra aretina mifandray amin'ny coronavirus, na ihany koa fantatra fa avy amin'ny faritra efa misy ny valana aretina dia atao fitiliana izy ireo. Misy ny sampana manokana natokana andrasana ireo marary sady voan'ny coronavirus no mila fandidiana. Mara izay tsy maintsy sarahana ny lalan'ny marary ahiahina na efa voan'ny Covid-19 miditra amin'ny toeram-pitsaboana anankiray. Ka ny eto amin'ny hôpitaly HRA dia efa manana izay lalan'izay, miditra any am-bavahady izy raha eny izy dia efa hita nako, efa fantatra hoe avy any amin'ny toerana misy an'ilay valana aretina ka tsy maintsy ampidirina hôpitaly atao amin'ny HRA. Dia efa misy lalana manokana izay misaraka tanteraka amin'ny olona manana aretina hafa izay lazaina fa tsy voana tsy ahiahina ho voan'ilay Covid-19. Ao amin'ny service neurologia, ao amin'ny rihana voalohany, ao no mandray an'ireo olona ahiahina vo na efa vo ka mila fitsaboana ato amin'ny HRA. Ho an'ny HRA manokana, tsy mandray afa-tsy ireo marary voan'ny coronavirus mila fandidiana izy ireo, ary hatreto tsy misy marary mitondra ny tsimikaretina Covid-19 manaraka fitsaboana eo anivon'ity hôpitaly ity. Ho an'ireo marary ny coronavirus tsy mila fandidiana kosa dia eny amin'ny hôpitaly Beferantanana na hôpitaly Manarapenitra Andohatapenaka na ny hôpitaly Nanosiala no hitsaboana azy ireo. Ilaina ny fahavononany ireo mpiasa hiatrika ny fampandehanana ny indostria aorian'ny krizin'ny coronavirus. Araka izany, mpiasan'ny indostria malagasy miisa 420 no azo fampifanana amin'ny fampandehanana indostria aorian'ny krizy. Abraham Randriamana. Maro amin'ireo orinasa malagasy ankehitriny no mitady paikady hirosona amin'ny fiatrehana ny fampandehanana ny asa aorian'ny krizy ateraky ny valana aretina coronavirus eo amin'ny sehatry ny indostria eto Madagasikara. Isany amin'izany ny orinasa mivondrona ao anatin'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar. Mpiasa miisa 420 avy amin'ny orinasa samihafa eo anivon'ny SIM araka izany no nisitraka fampiofanana arak'asa tao anatin'ny fioboana.
Natao izany ho fampitomboana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa manoloana ny fandrosoany ny ara-teknôlôjia. Dembaran'autre amin'izao confinement zao de hoe andao mba hanao programme atsika mba hanao mise à jour niveau ny technicienne amin'ny industrie malagasy azay mahatonga an'ity formation ty tanjona ho an'ity fiofanana ity ihany koa ny fanomanana ireo mpiasan'ny orinasa samihafa amin'ny fiatrehana indray ny fampandehanana ny indostria aorianan'izao fisian'ny valanaretina coronavirus izao. Izany no tanteraka vokatry ny fiarah-miasa ny SIM sy ny FMFP na ny Fonds malgache de formation professionnelle. Rehefa ataony fandinihana ity crise ity dia tsy ho tafavoaka raha tsy vonona ny traikefan'ny mpiasa hiatrika an'ilay antsoina hoe relance. Satria ho avy amin'izay zao ho tapitra ilay crise dia hanomboka ny relance dia izay mihitsy ny ilaina ilay formation hoe mandritra amin'izao fotoana fiombenana izao dia miofana ny mpiasa mba hiomana manome ao afara. Akoatra izany, mizara ho an'ny fampandrosoana ny ambanivohitra sy ny multisektoriel ity fampiofanana ity. Miandrandra vahaolana ireo sehatra tsy miankina manoloana ny fatiantoka teraky ny valanaretina coronavirus amin'ireo sehatra maro. Nalaka misy ho avy izao isy ny fionana manaraka eo amin'ny filohan'ny Repoblika sy izay sehatra tsy miankina izay. Nialarana izao. Anjatony maro ireo orinasa voadona mafy manoloana ny fianaky ny valanaretina COVID-19 eto amin'ny firenena. Ny sehatry ny fizahantany sy ireo trano fandraisam-bahiny, ny toeram-pisakafoanana no tena miditra fatiantoka zato isan-jato raha vao nisy ny amehana ara-pahasalamana. Sehatra izay mampidi-bola maro amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Mandridina ny 50 hatramin'ny 80 isan-jato kosa ny fantiantoka amin'ireo orinasa franche ary misy amin'izy ireo no voatery tsy maintsy nandefa chômage teknika noho ny fanafoanana ireo komandy voaray. Maro amin'ireo malagasy araka izany no tsy hanasa amin'izao fotoana. Tsy mbola misy hoy ireo tompon'andraikitra ny teti-bola fiahina ireo tsy hanasa raha ny eto Madagasikara. Manoloana ny fantiantoka izay lalovan'ny sehatra tsy miankina, efa nisy ny fionana teo amin'ny gouvernement sy ireo sehatra tsy miankina ny volana Martsa, fa tsy nisy vahaolana nisongadina tamin'izany. Ny alakamisy ho avy izao no isy ny fionana manaraka amin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo mandraraha eo amin'ny sehatra tsy miankina. Nanomboka tamin'ny volana Mars, ny fionana sasasasany. Izay moa nanovana le hoe plan de mitigation izay niara-niasa tamin'ny ministère sectoriel maromaro fa dia nio moa zany le izy miova endrika miova sata ary amintsika miteny zao moa zany dia misy fivorina iarana miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika atao amin'ny lakamisy vavy ampahafantarina kokoa sy resana kokoa momba ny atao hoe plan d'urgence multisectoriel ary ao anatin'io multisectoriel ny araka ara-économique sy ny ara-sosialy. Ny sehatra ara-sosialy sy ny sehatra ara-toekarena no isongadina mandritra io fionana io. Isan'izany ny fanomezan-danja ny plan d'urgence multisectoriel. Ny andrasan'ny orinasa ary eto dia manoana mihitsy hoe sy ny orinasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany fa ny orinasa amin'ny ankapobeny no resahako. Raha nisan'izany ny ery Madagasikara izay vono vatana amin'ity crise ity dia fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny mpiasa izay very asa ary fanampiana koa ho an'ny orinasa izay latsaka katerena ka mila fanampiana eo amin'ny lafiny fambonam-bola amin'ny taux d'intérêt ambany dia ambany ary koa mba hisy garantie hoentin'ny fanjakana hanampin'ny efa hoentin'ny secteur privé amin'ny alalan'ny orinasa solidis na ny fonds de garantie de Madagasikara mba ahafahan'ireo banky satria ny fambonam-bola moa dia mandana amin'ny banky halalaka eo amin'izany fambonam-bola amin'ny orinasa sairana izany. Tsy ireo sehatra asa ara-dalàna ihany no tojo fahasahiranana manoloana izao krizy izao, fa eo ihany koa ny sehatra asa tsy manara-dalàna izay mivelona amin'ny fitadiavana isan'andro. Misy araka izany ny tetikasa basket fond izay ho tanterahan'ny GEM
ho fandraisana anjara amin'ny fanampiana amin'ireo tena trapasairanana amin'izao raharaha izao. Tetikasa izay arahany amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT sy ny fandaharana asa iraisam-pirenena ara-tsakafo na ny PAM. Nytoy ny tapany hariva teo ny fihaonana teo amin'ny anteny Merandolona sy ireo mpikambana avy anivon'ny gouvernemanta. Raha toka ny fanamboaran-dalana ny fanontaniana napetraka amin'ny ministry ny fanajariana ny tany, nifantoka tamin'ny tanamasoandro kosa ny resaka ho amin'ny ministra lefitra amisana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao. Yves Richard. Taorian'ny famelabelarana ny asa vita ny taona 2024 niroso tamin'ny famaliana ny fanontaniana napetraky ny loholona ny ministra tsirairay. Isan'ny fanontaniana nisongadina ny antefa tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny fanamboaran-dalana any amin'ireo faritra mpamokatra saingy sardalana. Fa tamatsimbola vaovao dia mifantoka amin'izay fomba fijery zay ary mifantoka amin'izay hoe structuration territoriale ny émergence zay mamevahana lavitra ny fampandrosoana ifotony ilay izy. Izay nomalina ny fanamboarana ny lalana rehetrarehetra teto Madagasikara, ireo lalana mamatsy miainga avy any amin'ireo tany mamokatra no natao ara-pahamehana. Zay no tonga antsika nilaza teo hoe lalana mamaty miainga any amin'ny lalam-pirenena fahasivy tsy najanona teo anala centre fanotrizana nandeha nakany Amanja satria misy ny tetikasa ny Bamamboky eo, misy tetikasa maro ihany koa vao mety ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana teto angambany dia ny lalana manaraka an'ireny no atao. Ary izy tsy vitany hoe lalana connectivité ilay izy tsy voalaza teo angambany fa ireo lalana rehetrarehetra eo tsy adalam-pirenena ihany mamboary fa ny lalana rehetrarehetra manodidina anazy na ny route communale zay manaraka an'ireo lalana. Ankoatra ireo toeram-ponenana goavana maro izay atsangana, niompana betsaka tamin'ny tetikasa tanamasoandro ny fanontaniana napetraky ny loholona ho an'ny ministra lefitra misana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao. Fanontaniana izay nitondran'ny ministra fanazavana avy hatrany. Effectivement, la dialectique des années économiques, c'est un très bon candidat en termes de localisation, parce qu'on est proche du centre-ville. Il fallait partager les similitudes de cette place, ni approche technique, ni approche financière, économique, etc. Pour ça, je le fais. La mission, volet social, et qui prend on va prendre en compte dans tous les projets. Et on le prend en compte. C'est très important. Donc effectivement, la dialectique avec le volet social de Nicolas Miot, c'est pas forcément mais on construit pour qui c'est pour nous tous. Donc on doit effectivement tous se mettre d'accord pour la suite. Alors je vais identifier un deuxième, il doit être un robot. Il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on fonce tous ensemble. Ankoatra ny fanatsarana ireo seranam-piaramanidina sy faditseranana maro, ny drafitra anampiana ny sehatra ny fizahantany voakasika mivantana amin'ny Covid-19, ny plan de relance no nandrasan'ny loholona fanazavana tamin'ny ministry ny fitaterana, ny fizahantany sy ny famantarana ny toetrandro. Efa andalana ny fametrana ny protocole sanitaire mazava raha ny fanazavany ary tsy maintsy takina ny ananan'ny mpisehatra rehetra izany mialohany isokafana ny lanitry Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray taoriana ny fampilazana natao niroso tamin'ny fandravana ireo trano fivarotana tsy ara-dalàna ny avy anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Trano tsy ara-dalàna miisa 10 teny Analakely sy Sorano no narodana tamin'ity androany ity. Kaeton Andriatsilavo. Nitoy androany valo jona 2024 indray ny famerenana ny ara-dalàna sy ny asin'ny tanàna Antananarivo amin'ny tena ara-dalàna izay nataon'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo. Nisy araka izany ny fandrotanana sy fanesorana izay nataon'ny commune ireo trano fivarotana tsy ara-dalàna. Trano miisa 10 no narodana. Trano fivarotana vita brika ao Analakely izay niorina tao aorian'ny Arebus ny 137 ny iray ary fivarotana tsy ara-dalàna tety Soarano izay niorina tao an-damosin'ny firaisana voalohany manakaiky ny Shell ny 9 ambiny. Efa nisy ny filazana mialoha ny tokony alana ireo mpivarotra ireo alohan'izao fandravana izao.
taorian'izay vao niroso tamin'ny fanesorana ny komuna. Antony nanesorana azy ireo ny fiorenan'ny tsy ara-dalàna izay tafiditra ao anatin'ny domaine public izay lalan'ny mpandeha tongotra. Tsy nisy ihany koa ny fahazon-dalana anorina araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra. Ny alohan'ny fandrotanana teny an-toerana, nasaina navoakan'ireo mpivarotra ny entany izay natrehany huissier. Ity farany no nanara-maso ny zava-misy sy nandray an-tsoratra nandritra ny fotoana. Tonga tao fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny savorovoro any Sambava ihany. Eo ihany koa ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy rehefa avy eo ary. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Man, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Fiainana miaraka amin'ny Goudy. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Olona manana fahasembanana misa 12 teo anivon'ny CNFPPSH efa nahatafatsangana ny orinasany manokana no natolotry ny OIT fanampiana ara-pitaovana tamin'ity androany ity manoloana ny olana iainan'ny mpiasa amin'izao fisian'ny coronavirus izao. Henri Flori. Misedra olana ireo olona manana fahasembanana amin'ny fanatanterahana ny asa amin'izao fotoana isian'ny coronavirus eto amin'ny firenena izao. Olona manana fahasembanana 12 efa nahavita fiofanana tamin'ny taondasa ka nahatsangana ny orinasa manokana no novatsiany OIT fitaovana ho fanampiana azy ireo androany. Izy ireo izay nahatsangana ny orinasa taorian'ny fiofanana izay nolalovany teo amin'ny sehatriny zaitra ny nahandro ary ny énergie solaire. Zava-dehibe ny tahaka izao fanampiana ireo olona manana fahasembanana ary mitondra ihany koa ireo mpiofana eo amin'ny tsenany asa. Tsika amin'ny ame anara-pahasalamana amin'izao fotoana izao dia amin'ny fanomezana ahafahan'ny zareo zany miatrika nyity Covid-19 ity eo amin'ny resaka arak'asa. Zay ny dia omeny fitaovana ahafahany manohy an'le asa izay ho ataony zany ry zareo amin'izao fotoana izao ary mba ho tonga asa haharitra. Ireo efa bénéficiaire-nanao an'le formation teo aloha izy fa mba anohizany an'le asa amin'ity fiatrehana an'ity varanaretina ity dia zay zany no nahatonga an'le andro fanomezany androany. Zava-dehibe ny fanamafisana fahaiza-manao sy ny fanampiana ireo marefo tahaka izao raha ny fanazavany teo anivon'ny OIT indrindra ato anatin'ny vanim-potoana tahaka izao. Donc l'idée globale ny foto-kevitra lehibe dia ny tsy hamelana ny olona rehetra na inona sehatra misy azy indrindra eo amin'ny asa. Ireo olona manana fahasembanana dia isan'ireo ataony OIT laharam-pahamehana eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy misy fanilikiliana fa olombelona mitovy amin'ny rehetra. Ampiny izy ireo ary ampidiriny eo amin'ny tsenany asa ary tsy misy fanavakavahana. Sans stigmatisation, sans discrimination. Nanamafy ankilan'ireo ny sitraka ny fanomezana fa hery lehibe ho azy ireo ny tahaka izao indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Ankoatra ireo ny sitraka fitaovana entina iarovana amin'ny mety ho fiparitan'ny valanaretina coronavirus ihany koa ny teo anivon'ny CNFPPSH tamin'ity androany ity.
Isan'ny tanjona lehibe sy fanamby apetraka amin'ity taona ity hoy ny tompon'andraikitra ny amin'ny tombony anisan'ireo olona manana fahasembanana hiasa ataky ny olona rehetra. Voatery mivarotra fatiantoka aza-drano ireo mpanjony mandinika izay mahery ray hetsy eto Madagasikara nandritra izay fisian'ny coronavirus izay. Ankoatr'izay fotoana izao ampiroboroboana ny toe-karena manga na ny économie bleue hoy ny ministra tompon'andraikitra Iona Saina. Manodidina ny iray hetsy ny isan'ny mpanjono madinika eto Madagasikara izay voakasika ny valanaretina coronavirus. Manomboka amin'ny fakana ireo hazan-drano, ny fitaterana sy ny fivarotana izany, isan'ny olana sedraina hatramin'ny nidirana tamin'ny vanim-potoana ny fihiboana. Raha ny tatitra navoaka ny WWF, vidin'ireo mpamongady amin'ny ampafolony amin'ny vidiny tokony ho izy ankehitriny ireo hazan-dranomasina. Ireo mpiandrika tsy afa-manoatra noho ny fahasimban'ireo hazan-drano raha mijanona ela. Raha ny fanadihadiana natao teo anivon'ny Ministeran'ny Fiompiana ny fambolena ary ny jony tamin'ity androany ity, mikaikaiky ny eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, saingy tombony kosa ho an'ny tontolo iainana ny toe-draharaha ankehitriny. Dia ny raha satria raha jerena zany ny firenena manga misy ao tontolo iainana, misy ny olombelona, dia misy ny ara ekonomika. Ny olombelona moa ny ara-tsosialy. Dikan'izay zany raha ny tontolo iainana aloha izy hita fa ihena zany ny tsindry izay any amin'ireo hazan-drano ohatra satria raha tsy afaka mandeha moa ny olona, tsy afaka manao ny asa, mihena ny tsindry. Ohatran'izay koa na resaka hoe ny plazy na ny tora-pasikintsika tokony hadio izay ataontsika hoe fepetra tokony ho raisina zany mba hahafahana mametraka ireo lamina mba hahafahana hitantana an'ireo maharitra. Raha ohatra ka hoe hitrondro tsy elantsika androany inge tsy hoe maty rapitso na hoe tsy hita rapitso hoe io mijanona ao foana izy. Zany hoe miangeza indray izy. Misy ihany koa ny tombotsoa karazana hoe tahiry mipetraka ao anatin'ny rano. Ankoatra ireo hazan-drano maro, sehatra iray azo trandrana ihany koa ny fizahantany sy ny fitaterana amin'ny alalan'ireo farihy sy ranomasina ananantsika amin'ity toe-karena manga na économie bleue ity. Raha ny zava-misy tsy voatrandraka araka ny tokony izy ireny eto Madagasikara raha ny fomba fijery ny manam-pahaizana momba ny ranomasina. Ny toe-karena manga izay sehatra iray ahafahana mampandroso an'i Madagasikara raha miroborobo. Midadasika ary misana lafin-javatra maro ny toe-karena manga. Ohatra amin'izany ny fitrandrana ireo arena anaty rano, ny famokarana angovo vaovao, ny fitanterana an-dranomasina sy izay rehetra mifandraika aminy, eo ihany koa ny fialam-boly. Amin'izao fotoana misy ny paikady ampiarin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo mpiara-mombon'antoka ahafahana mampiroborobo ity sehatra ity. Amin'ny lafiny fiarovana ny loto ohatra, loto avy ety Antarery izay mankany amin'ny ranomasina, izay mampisy fiantraikany ratsy amin'ireo hazan-drano eny manimba koa ireo fonenany zava-manan'aina ao anaty rano. Dia ny eo koa zany ireo fampiroboroboana ny ohatra hoe alaongo, mangrove, andeha daholo zay zany ho izy fambolena ho atao an'izay zany any amin'ny faritra boiny. Dia eo koa ny fanatsarana na hoe fijerena ireo ranomamy avy ety an-tanety izay mankany amin'ny ranomasina. Satria tsara tsy hevina ihany fa ireo ranomamy ireo avy ety an-tanety mitondra karazan-tsakafo betsaka ho an'ny hazan-drano. Kanefa raha be fotaka ihany izy io manimba ihany izy ohatra hoe manimba ny resifa, manimba ny mangrove. Ankalazaina isaky ny fahavalon'ny volana Jona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina. Ho an'i Madagasikara tsy nisy ny fanamarihana izany noho ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena. Io arivo io no nigadona teny amin'ny sendramam-piaramanidina Ivato ireo vehivavy malagasy miisa 470 miampy zazakely iray avy any Koweït atoka-monina mandritra ny 14 andro eny vodivorona izy ireo. Henri Florio. Io arivo io tamin'ny enora sasany no nigadona teny amin'ny sendramam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina nitondra ireo malagasy mpiasa vehivavy miisa 770 avy any Koweït niaraka tamin'ny zazakely iray zanaky ny iray tamin'ireo vehivavy ireo. Ny famalian'ny fitondram-panjakana ny antson'ireo malagasy tavela tany ivelany no anton'izao. Raha ny fantatra, malohany ny fisian'ny valanaretina coronavirus, ny tsy fisian'ny asa intsony, eo ihany koa ny tsy fananana fidiram-bola, ka voatery nipetraka tamin'ny toeram-pandraisana manokana izy ireo, ka natsiaro tena ho sahirana. Nanome feam-potoana ahafahan'izy ireo mody eto Madagasikara ny fanjakana koesiana, ary nahazo fanalavam-potoana rehefa nisy ny fampiresana teo amin'ny firenena rotonta. Atoka-monina mandritra ny 12 andro ireo mpiasa vehivavy avy any Koweït ireto raha ny fantatra, ary anaovana fitiliana PCR avy hatrany izy ireo, hamantarana ny toe-pahasalamany
ary isy ihany koa ny fijerevana manokana. Miazo ny zotam-piaramanidina izay mitondra izy ireo migadina teto Madagasikara dia efa nisy ny fitiliana natao azy ireo tany Koeta ary rehefa tonga eto ihany koa izy ireo avy hatrany hitantsika tsara ngamba fa misy fiara manokana izay efa natokana hitaterana azy ireo any amin'ny toerana ahafahan'izy ireo mitoka-monina mandritra ny 5 andro ary ao anatin'izay fitoka-monina mandritra ny 5 andro izay dia misy ny fanaraha-maso tena lalina dia lalina ara-pahasalamana ho azy ireo isanandro isan'ora zany. Rehefa tonga eto toerana moa izy ireo dia misy ny fiaraha-miasa ny sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny fisondromonina sy ny sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny asa izay miantoka azy ireo mandritra n'izay fahatongavana sy ny fidohana mandritra ny 5 andro izay. Tsara ny manamarika fa ny fitondram-panjakana dia mametraka mandrakariva ny fepetra izay manamarina amin'ny atsipiriany ireo fomba rehetra ivezivezena any amin'ny faritra. Fantatritsika tsara ny any amin'ny faritra fa mbola mikatona ny fifamezivezena. Misy ihany ho fantatritsika miandalana ihany ny fampodiana raha misy izay hoe tokony istrahan'zareo ny fampodiana amin'ny faritra izay. Araka ny fandaminana nisy teny an-toerana, tsy afaka nanadiady ireo mpiasa vehivavy malagasy ireo ny mpanao gazety tonga teny an-toerana. Raha saika nadiady ny makasika ny zavatra ny ain'izy ireo tany Koeta. Mpiasa vehivavy malagasy ny arany herisetra izy ireo raha ny fantatra. Ireo zany dia mpiasa tany Koeta. Mpiasa tsy nanana taratasy intsony izy ireo satria ny antony dia izao niaran'ny herisetra ara-tsaina sy herisetra ara-batana izy ireo tamin'ny mpampiasa azy tany. Ary ihany koa ny sasany voatery mitsoaka noho izany herisetra natao tamin'izy ireo izany. Ny ankoatran'izay moa dia niaran'ny famotahana hoe hiasa no aleha nefa kay fanondranana antsokosoko no lasa nahazo an'izy ireo. Izay ny antony tsy nananan'izy ireo taratasy intsony ka nahavoasokajy an'izy ireo ho ao anatin'ny sokajin'olona marefo izay tsy maintsy naverina haingapaingana eto Madagasikara araka ny fifanarahan'ny firenena roa. Isan'ny nanampy tamin'ny fampodiana azy ireo eto an-tanindrazana izao ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail, teo ihany koa ny OIM na ny Organisation Internationale pour la Migration. Raha ny atotanisa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny amin'izao fotoana izao, misa 450 ireo malagasy monina any ampitan-dranomasina mangataka ny ody eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao ary efa nisoratra anarina eny anivon'ny masivony Madagasikara miasa ny ivelany. Hisy araka izany ny ridran-damina mahakasika ny fampodiana azy ireo raha ny fanazavana. Efa mananiky ny efatretsy mahery ankehitriny ny olona matin'ny valinaretina coronavirus maneran-tany ary mahatratra fito tapitrisa mahery kosa no mitondra ny valinaretina. Abraham Randriamanana. Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo olona maty ny valanaretina coronavirus. Hatramin'ny hariva teo mahery ny 704 ny isan'ireo olona fantatra fa maty n'ity valanaretina ity maneran-tany hatramin'ny nahitana azy tany Chine ny volana Desambra 2024 lasa teo. Firenena Amerikanina treto no firenena voalohany ahitana isan'ny olona maty ny coronavirus betsaka indrindra maneran-tany izay mahery ny 704 isa. Manaraka azy ny ao Royaume-Uni izay ahitana olona maty mahery ny 104 isa. Ny ao Brezila kosa no firenena fahatelo ahitana olona maty ny COVID-19 betsaka indrindra izay mihoatra ny 703 isa. Hatreto mahery ny 904 tapitrisa ireo olona vao marina fa mitondra ity tsimikaretina ity manerana izao tontolo izao hatramin'ny hariva teo. Ny ao Etats-Unis hatrany no ahitana olona betsaka indrindra mitondra ny tsimikaretina izay mahery ny 104 tapitrisa. Manaraka azy kosa ny firenena Breziliana izay ahitana olona mahery ny 709 mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ary ny firenena Rosiana ny firenena fahatelo ahitana olona betsaka indrindra mitondra ity tsimikaretina ity izay mitotaly mahery ny 404. Ho an'ny Madagasikara manokana misy 7 ireo olona maty ny coronavirus ary mitotaly 450 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina raha ny tarehimarika farany voaray androany. Hatreto samy mitady ny vahaolana entina hitsaboana marary ny coronavirus avy ireo firenena samihafa. Tsy mbola misy kosa ny fanafody akeny rehetra ahafahana misoroka ity valanaretina ity sy ahafahana mitsabo ihany koa.
Lafy mavaoafa kosa indray androany no nanao tatitra ny asa vita sy ny fanohizana ny programan'asany teny amin'ny anteny miarandoolona ny ministeran'ny industrie sy ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Maro ny fanontaniana napetraka nandritra izay. Yves Richard. Azo fehezana telo lehibe ny fanontaniana napetraky ny lohan'i Madagasikara tamin'ny ministry ny indostria, ny varitra sy ny asa tanana. Lohalarana ny plan de mitigation, teo ihany koa ny mahakasika ny SPM na ny State Procurement of Madagascar ary ny fanatsarana ny Siampiarina Lavanilina. Nitondra fanazavana avy hatrany ny ministra taorian'izay ka isan'ny notsindriny manokana mikasika ny plan de mitigation izay nangalana hevitra hamola volana ny plan de relance sy ny maro hafa amin'izao fotoana. Version devoluta serve na mercatura sanitária e social dia taurata de quebra farol na quebra de ser assinado nesse PDF de Tanaíta Israel direto de Turquia plan d'urgence de agité na Ásia a missão tua de adapter a plan de relance retenir les anseias de analyser taurata de plan de mitigation. C'est un document d'étude avec un c'est le conseil qui est la règle dans la c'est un fouille tête pas qu'à fouiller sur les années la vie de Domini plan multisectoriel. Maro ihany koa ny fanontaniana napetraky ny loholona tamin'ny ministry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jony tamin'ity androany ity teny Anosy. Isany amin'izany nitoy ny tetikasa fanajariana ny Lemakiba Mangoky. Teo ihany koa ny mahakasika ny Pusinomby izay nahitana fiatoana nandritra ny volana vitsy. Mariaka zany fa tsy hoe mijanona akory lay fametrahana lay bolus géolocalisable fa no lafiny ara-teknika dia misy fanadihadina tsy maintsy atao mba ahafantarana hoe ahoana ny anatsarana fametrahana azy ireo satria dia voalaza teo zany fa misy izay avoaka an'ilay omby izy ireo na dia mankafitra ny aminy dia zay sana mila ny teknisiana mijery manokana an'izay mba ahafahantsika tena mametraka amin'ny izy izy ireo. Zay zany dia ilay lafiny ara-sécurité fa ilay kavinomby kosa dia lafiny ara-teknika, lafiny traçabilité sy ny identification individuelle amin'ireo le omby ireo. Samihafa amin'ilay kavina teo aloha izy satria ilay kavina omby amin'izao fotoana izao io dia kavinomby manaraka ny teknôlôjia avineny zany hoe tsy afaka sandoana izy. Ankoatr'ireo fanontaniana maro nandrasan'ny loholona valiny avy amin'ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, nitondra sosikevitra ho fiaramentana amin'ny fampandrosoana ihany koa ireo loholona tamin'ity androany ity teny amin'ny anteny miarandoolona Anosy. Isany amin'izany ny fanamafisana ny fanaramaso ireo endrika tsy fanaran-dalàna manodidina ny sehatra ny fandrarana ara-baritra ho an'ny ministera ny indostria, ny varitra ary ny asa tanana ary ny fanafangarana ny famparitana ireo fitaovam-pamokarana ho an'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Taoriana ny feo mandeha famijaly ary tsy ampy sakafo ireo olona marary ny coronavirus ao Taolagnaro tonga nitsidika azy ireo ny gouverneur sy ny avy ao anivon'ny CCO ao antoerana. Milamina ny toetra raha Kaitan Andretsilavo. Ny faran'ny herinandro teo nanao fitsidihana niaraka ny toerana andraisana sy karakaranareo olona fantatra fa mitondra ny tsimokretana COVID-19 ao Taolagnaro, ireo solitena avy amin'ny CCO, ny faritra Anosy, izay mitarihy ny gouverneur ny faritra sy ny taleparitry ny fahasalamana ao antoerana. Nandritra izany no ny fampiresahana tamin'ireo solitenan'ny olona manaraka fitsaboana. Sakafonareo ty amin'izao, ny sakafonay ty aloha dia sakafo tonga amin'ny rehetrarehetra eny ihany. Misy voankazo miaraka aminazy. Misy ihany aloha ny voankazo, misy ny mandarina, misy indraindray le oviva, misy ihany koa le oviva. Mbola ndraisatsika oviva maromaro nareo be. Mba misotro rano fianatra fa ny zava-dehibe dia misakafo ara-dalàna nareo maraina atoandro hariva dia mba misy voankazo ny zava-dehibe eo za teo dia hahasalamantsika rehetrarehetra hahasalamanareo indrindramindra. Mandeha tsara. Mandeha tsara. Sakafo ara-dalàna? Tsisy olana? Rano, mila rano mafana dia mba rano mafana zany ny problemanay. Izy zany problemanay. Dia mba mizakany dia dokotera fa misy fampangotraha rano amintsika ty. Dia mba mila rano mafana. Any amin'ny 7 kilometatra miala ny tanàna ny Taolagnaro no misy ny toerana nandraisana ireo marary ny coronavirus ao Taolagnaro ireo.
misy fiandrasan-daharaha 420 ora ao anatin'ny 420 ora maraina sy hariva ary isan'andro ny fitsidiana ireo marary ary maimaimpona avokoa ny fanafody hitsaboana azy ireo. Natao tokoa ny resadresaka tamin'ireo marary ireo voatety daholo ny efitrano misy marary rehetrarehetra izay nanontaniana ny mahakasika ny ara-tsakafo amin'ny ankapobeny zany dia afapo ireo marary ireo tamin'ny sakafo zany izay antohan'ny CCO tanteraka ny momban'izay. Mahakasika ny resaka voankazo moa zany no hojerena satria misy ny voankazo fa tsy tapatapaka dia hojerena zany ny fomba ampisy an'izay isan'andro ary ny ampitomboana bebe koa n'izay voankazo zay satria marary tokoa dia mila an'izay voankazo zay. Amin'ny ankapobeny na ny toeram-pidiovana mijerena daholo fa dia ataoko fa manaraka ny fenitra tanteraka ary mifanaraka amin'izay ho filany ireo marary ireo amin'izay ilana azy zay. Fantatra nandritra io fidinana ifotony natao io fa efa miomana ny amerina ireo sitrana rehetra nanaraka fitsaboana sy fanaraha-maso azy ireo nandritra ny fotoana nomena azy ny tompon'andraikitra ao an-toerana. No tanterahana androany famindram-pahefana teo amin'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha sy minisitra mpisolo toerana. Ny atsara sy ny aso ny fampianarana eto Madagasikara ny tanjona raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriatsilavo. Ny anatsara sy aso ny fampianarana eto Madagasikara hatrany no tanjona hoy ny minisitra nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa teo aloha. Manomana sy mijery mandrakariva izay atsara sy asoa ny fampianarana eto Madagasikara ny tena tanjona ary izay ihany koa no antony sy fandraratsy maintsy atao dia iroso amin'izany tsikelikely mijery an'izany miaraka amin'ny tena sosialina fa mampafantatra antsika foana efa misy ny vaovao azy. Amin'izao ady atao amin'ny fiparitahan'ny coronavirus izao mbola tsy afaka mamaritra ny daty ho an'ny rentrée universitaire isika hoy hatrany ny minisitra. Mijery antsika fimaran'ny toedrara dia rehefa hita fa voakatsika tanteraka ny aretina tsy misy intsony ny mety zava-doza na mampitaitaina amin'ny fifandraisan'olona any amin'ny sehatry anjerimanontolo dia nosy mifampizirana atsika. Fantatsika fa mandray ankizy any amin'ny arivo any ny université ny premièreena ny salina anankiray ka nasanakisana ny misy izay valanaretina zay tafiditra ny mety betsaka ny ariaingana kokoa ny kapitany ka izay indrindra vola andraisana fanapahan-kevitra amin'izao fotoan'izao hoe alohantsika mijery sy mandinika manaraka ny toedrara amin'ny valanaretina. Tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny faha-efatra ny volana Jona lasa teo tsy ahivina no namoahana ny didim-panjakana nanala ny minisitra teo aloha ka misolo toerana azy vonjimaika eo am-piandrasana fanendrena vaovao ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Lafim-baovao hafa kosa indray hiala tsikelikely amin'ny fampiasana kapila mangirana na CD ireo mpanatotosa horonan-tsary malagasy vokatry ny firongatry ny osika fa eo ihany koa ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena no anton'izany raha ny fanazavana azo io na saina. Ny mpanafatra kapila mangirana sy ireo mpandika ny sarimihetsika sy hira malagasy amin'ny CD izay manao osika no mahazo tombony noho ireo mpanatotosa sy mpanakanto ary mpilalao sarimihetsika. Iadina amin'izany, mifondrona ireo mpanatotosa horonan-tsary eto Madagasikara mitady ny vahaolana toy ny fialana amin'ny kapila mangirana. Misy plateforme na hoe transfert numérique, misy hoe diffusion numérique fa raha matsikaritra nareo ina moa ny atao hoe osika matetika aloha dia le resaka hoe DVD, CD, misy an'ilay horonan-tsary malagasy izay osika zany izay tsy azonina an'ilay olona fahazon-dalana akory ny varotra an'ilay izy. Dia nefa ny zavatra tena simbain'io resaka osika io zany dia le fiveloman'ny mpanao production. Dia zavatra ho ataonay zany atao ato zany dia anisan'izay ny mitetika asa ataonay dia hoe ho asorona tsy hisy ny resaka support DVD sy ny CD satria ireny mamelona an'ilay trano manafatra an'ilay DVD vierge sy ny CD vierge tsisy tombony mihitsy ny azony aty amin'ny famokarana zany le izy dia na izay aty amin'ny distribution ary zany zao dia efa andrindra an'izay tetikasa zay. Na eo aza izay paikady izay ho takatry ny fahefa-mividin'ny malagasy ny vokatra raha ny fanazavana. Teny atao hoe resaka transfert numérique, diffusion numérique. Ato zany tsika zao efa ibascule TNT zany firenena malagasy zany mino fa amin'ity farany volana ity efa tokony ho zay ny zavatra izy. Ny avantage ny numérique zany dia afaka tracena daholo ny œuvre rehetrarehetra mandeha amin'ny télé io manomboka zao fa tsotrany amin'ilay analogique. Misy état foana zany mivoaka amin'ilay serveur ny numérique hoe reto ny sanganasa nandeha
moramora zany ny fitantanana an'le horonan-tsary ny resaka industrie culturelle ray manontolo misy moramora manara-maso an'le izy ary afaka hitadiavana voly ireo plateforme reo fa tsy voatery tsony zany mety hatramin'le DVD CD tsony zany zay efa atsoatso lany dato izy ny fitenenana dia aloha atosika mafimafy zany le visibilité an'ny noronantsary malagasy au niveau ny territoire national sy à l'international. Ankoatra izay tokony amafisina ny fiara-miasa eo amin'ny mpanatotosa sy ireo mpilalao sarimihetsika, ny mpanakanto ary ny fanjakana raha ny fanazavana izy ireo ahafahana manatsara ity sehatra ity. Tontolon'ny fitaterana mitakiny hanokafana ireo toeram-piantsonana eto Antananarivo sy ny famelana azy ireo hiasa ny fikambanan'ny mpitatitra amin'ny zotra nasionaly. Ny tsy fisian'ny fanampiana sy ny fahasahiranana mianjady azy ireo no anton'ny fitakiana raha ny fanazavana azy io nasaina. Ilanja sora-baventy ny maraina teo teny amin'ny toby fiantsonana maki ireo mpitatitra eo amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly, mpandraraha tompona fiara izay mitaky ny fanokafana ny zotra nasionaly sy rezionaly ahafahan'izy ireo miasa. Nono izahay satria efa tao anatin'izay fiboa izay tsy nisy ny fijerenana rehetrarehetra mpandraraha reo ka mangataka izay amin'ny filoham-pirenena sisa namaratonga ny avy ny hanokafana ny gara routière iasanay taxi brosy satria efa hidira troso izahay manofa trano ohatrany ny olona rehetrarehetra mila fanampiana. Dia ny fanampiana tadiavinay zany dia ny sokafany gara routière iasanay hamelomanay ny vady aman-janakay sy ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay zany. Tsy hitaky zavatra betsaka izay, tsy hitaky ninona izay tsy azonay intsony izay fa mitaky an'izay fisokafany gara routière izay nono ireo rehetrarehetra ireo. Hatreto tsy misy ny fanampiana voarain'ireo mpitatitra avy amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Raha mamaly ny fitakiana ny fanjakana, fonona izy ireo anaja ireo fepetra rehetra apetraka. Ary zahay ao anatin'izay fangatahana ny sokafany gara routière izay dia anaja ny fepetra rehetrarehetra zahay amin'ny lamina ara-pihasalamana misy eto amin'ny firenena. Manomboka eo amin'ny alan'ny taxi brosy amin'ny gara routière, ny sakana ara-pahasalamana rehetra eny an-dalana, ny geste barrière rehetrarehetra izay asaina ho arahanay dia ho arahanay atsaka sy andavana. Fa raha misy angamba fiparitahan'ny aretina tsy ny national na ny régional na naparitaka aretina satria identifié daholo ny olona miditra ao anatina tsirairay avy. Tsy hijanona izay fa hitako foana izay, hitako foana. Ity foana ny hetsika ataonay. Fa ampanajany io fa tsisy hoe fandrahonana fanjakana fa olona efa naona avy moa andrahoana andray fa mangataka mpanetretena. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra ho raisin'ny ministera ny fitanterana sy ny fizahantany manoloana izao fitakiana izao. Niteraka savorivory ary mbola tsy nilamina hatramin'izao ny fandatsahan'olona zavatra mampiayay tanaty vovon-drano fampiasan'ny mponina ao amin'ny fokotany Atamby Sambava faritra Sava. Voasambotra ilay olona ka anaovana fanadihadiana eto Andriatsilavo. Niteraka savorivory tao amin'ny fokotany Atamby ao Sambava faritra Sava ny trangany Seomaly maraina ny Alahady fa 7 volana Jona. Olona roa samihafa natsikatra raim-pianakaviana iray nanana fihetsika hafahafa. Nerikerika kely izy io, hoy ireto olona nahatazana ary nandatsaka zavatra tsy mbola fantatra hatramin'izao tao anaty vovon-drano fakaniponina rano fisotro. Magnankiny aminareo ambaratonga pehefagna hagnano fangadadiagna amin'ny zavatra misy fa miahy zahay sao dia mamono zahay raha ty satria zavatra saripady ny vovon-drano andatsahana raha satria ty tsy rano mandeha fô rano mipetraka. Raha ny vovo andatsahana raha tsy voaniny matahotry ny ary tegna ampiasain'ny magnodidiny rano ty. Ampiasainy olo jiaby magnodidiny isika amin'ny evan-Temby avakagny malaka rano ty izy fa tapoka ribone aty zahay jiaby malaka rano. Tsy niandry ela nandeha nanompo maso tao amin'ny vovo ireo nahita. Akory ny atairan'izy ireo raha nahita poto-javatra maromaro niparitaka tao anaty rano. Nanapa-kevitra izy ireo ny anaitra ny manodidina, ampijanona avy hatrany ny fampiasana ny vovon-drano hatramin'ny fahafantarana ny tena marina rehetra. Dia nampiantso ny manampahefagna amin'izay zay mitandro filamina, dia nampiantso zareo avy amin'ny rano, dia nampiantso zareo amin'ny fahasalamagna izay niaraka andeha hizaha zegny rano zegny arahagna marina ny rano zay satria tsy afaka profondiny fa kanefa moa tsy ho vitany amin'ny andro aby zegny fô dingana tsy maintsy diavina zegny dia fa tonga teto mamitany filaminana tonga teto handalo keto koa zegny zareo avy amin'ny rano izay mbola hangalahonina raha mahakasiky rano zegny. Nidinay fotony nijery ny zavanisy ny sampandrarahany rano ao amin'ny faritra Sava ary nanamafy fa sarobidy ny rano
ka tsy tokony hisy andatsaka zavatra ao anatiny. Tsaro marigny eto fa rano dia aigny, tsisy afaka mandatsidatsika raha agnatin'izy ty ato ankoatra ny tompona andraikitra zay nagnano azy. Zay zany ny asanay zany nataonay fa ny zavatra afaran'izay dia mety zavatra hafa. Olo-pantatra olona iahina io ary monina tsy lavitra ny toerana misy ny vovon-drano. Natao araka izany ny fisamborana ahafahan'ny polisy manadiady sy manao ny famitorana azy. Maresaka iraisam-pirenena rapitso no alefina i George Floyd mitohy ampilaminana ny hetsika fidinana an-dalambe ataon'ny mponina any amin'ny firenena maro fanadina. Amin'ny alalan'ny hira, indrindray amin'ny alalan'ny fanginana, mitohatra ny fidinana an-dalambe amin'ny firenena maro taorian'ny nahafatesany George Floyd. Ny tao New York anarivo maro no lanja sora-baventiny dia toerana maro. Ankoatra ny fitakiana ny tsara ny fanavakavam-bolo-koditra, mitaky ihany koa izy ireo ny ovan'ny rafi-pitsarana any an-toerana. Manao fihetsiketsehana izahay ary efa nanao fihetsiketsehana foana hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao, amin'ny lalàna izahay ary tsy zavatra iovy eo raha tsy misy ny lalàna. Ao Los Angeles, nandohalika ny olona ry nilaza ny karazana herisetra ataony mpitandro ny filaminana any an-toerana. Manantena ny maro fa mety hisy fiantraikany izao fihetsiketsehana izao. Fantatro fa ilaina ny polisy fa tena ilaina ny fisiana fiovana lehibe. Rampitso kosa no aleviny George Floyd. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara tolotolo. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.